Nehemia toko faharoa. Tamin'ny volana Nisana, tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'ny Artaxerxesy. Raha teo anoloany ny divay dia noresika izany ka natolotry ny mpanjaka. Tamin'izay aho vao mba nalahelo teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka tamiko: nahoana no malahelo tarehy ianao kanefa tsy marary tsinona? Tsy zavatra hafa izao fa alahelo-po mihitsy. Dia araiky tahotra indrindra aho ka niteny tamin'ny mpanjaka hoe: ho ela velona anie ny mpanjaka. Nahoana moa no tsy alahelo tarehy aho? Rarava ny tanàna misy ny fasan-drazako sady efa lefiny miafo ny vavahadiny. Dia hoy ny mpanjaka tamiko: inona ary no angatahinao? Dia nivavaka tamin'Andriamanitra ny lanitra aho aloha. Izay vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe: raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fity eto imasinao ny mpanomponao, dia alefaso ho any Joda aho, ho any amin'ny tanàna misy ny fasan-drazako mba hanamboarako izany. Ary hoy ny mpanjaka izay nipetraka teo anilan'ny vadiny tamiko: aharitra firiana anefa ny dianao, ary raha oviana no hiverina. Dia sitraky ny mpanjaka ny andefay ka nilaza fotoana taminy aho. Hoy koa aho tamin'ny mpanjaka: raha sitraky ny mpanjaka, aoka omena taratasy ho amin'ireo gouvernora any andafin'io Eufrate aho mba hamelany ahy handeha hatrany Joda. Omena taratasy ho any asa fampitandrina ny alan'ny mpanjaka koa mba hanomezany azo hanaovako ny vavahadiny manda izay momba ny trano, sy hanaovako ny manda ny tanàna ary ny trano izay itoerako. Dia nomeny mpanjaka izany araka ny soa nataon'ny tanàn'Andriamanitra tamiko. Dia tonga tany amin'ireo gouvernora any andafin'io Eufrate aho ka natolotro azy ny taratasin'ny mpanjaka, ary naniraka manam-boninahitra sy mpitaingy soavaly hanatitray ny mpanjaka. Raha nahare izany i Sanibala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo dia sositra loatra, satria nisy lehilahy tonga hitady izay hahasoa ny zanak'Israely. Dia tonga teny Jerosalema aho ka nitoetra tany ateloana. Nifoha tamin'ny alina aho, dia izaho sy ny olombitsy no mbahay. Nefa tsy nisy olona nilazako izay nataon'Andriamanitra tao am-poko mba hatao any Jerosalema. Ary tsy nisy biby nentiko afa-tsy ilay nitangenako ihany. Dia nandeha alina aho ka nivoaka ny vavahady makany amin'ny Loasa, tandrify ny loharan'ny Dragona sy tamin'ny vavahadin'ny Jesika, ka nizaha ny mandan'i Jerosalema izay rava sy ny vavahadiny izay lefiny afo. Dia nakany amin'ny vavahadin'ny loharano sy ny farihin'ny mpanjaka koa aho, nefa tsy nisy lalana azon'ilay biby nitangenako na le akory. Dia niakatra teo amin'ny Loasa andriaka aho tamin'ny alina ka nizaha ny manda. Dia nitodika ka niditra tamin'ny vavahady makany amin'ny Loasa, dia niverina indray. Tsy nahalala izay nalehako na izay nataoko anefa ireo mpanapaka, fa hatramin'izay dia tsy mbola nolazaiko tamin'ny jiosy izany, na tamin'ny mpizorona, na tamin'ny olo-manakaja, na tamin'ny mpanapaka, na tamin'ny vahoaka sisa izay nanao ny asa. Ary hoy aho tamin'izy ireo: ianareo dia mahita ny fahoriantsika fa rava Jerosalema, ary mainy afo ny vavahadiny. Koa andeha isika hanangana ny mandan'i Jerosalema mba tsy ahavoalatsantsika intsony. Dia nambarako azy ny tanàn'Andriamanitra izay nahasoa ahy sy ny tenin'ny mpanjaka izay nolazainy tamiko koa. Ary hoy izy ireo: eny, aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy. Dia nampahery ny tanany hanao izany soa izany izy ireo. Noho ny reny Sanibala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo, ary
Gasema arabo anefa izany, dia nanaraby sy nanevatevanay izy hoe: "Ino izao zavatra ataonareo izao? Hikioma mpanjaka angaha ianareo?" Dia namaly azy aho hoe: "Andriamanitra ny lanitra, izy no hanambina anay ka hitsangana andrafitra izahay mpanompony, fa ianareo dia tsy manana anjara na rariny na fahatsiarovana akory aty a Jerosalema."